ahoana marina fanjakanina tandalana ve I Madagasikara. Ny firenena republikanina dia firenena mandala ny demokrasia sy ny tany tandalana. Ny firenentsika dia antsoina hoe repoblika ny Madagasikara. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe manaja izany firenena republikanina izany ve isika sa anarany fotsiny ihany. Raha ny zavatra nitranga hatramin'ny nampiarana ny famehana ara-pahasalamana dia fanjakana tsy manaja ny demokrasia sy tsy manara-dalàna no misy eto. Noararotina ara-politika mihitsy aza ny famehana ara-pahasalamana mba azahoan'ireo mpitondra tombony. Ny fanapahan-kevitra farany momba ny fifidianana loholona dia anisany ohatra amin'izany fanapara-pahefana izany. Izao mantsy no tenin'ny filoha momba izany hoe dia ho tanterahana alohan'ny farany taona ho avy zao zany. Amin'izay zany a dia manaraka ny lalàna tsara tsika satria rehefa tapitra ny mandat ny reo loholona ankehitriny dia efa misy loholona vaovao no miatrika an'izay antenimieran-dolona zay. Arak'izany dia atao amin'ny faraika amby folo ny volana Desambra izao ny fifidianana loholona. Feno ve ny fepetra anaovana izany fifidianana izany? Manara-dalàna ve ny fitondrana amin'ny fanomanana izany fifidianana izany? Raha ny voalazan'ny lalàna-panorenana aloha azo lazaina tsotra izao fa mbola tsy feno ny fepetra arak'izao voalaza manaraka izao. Raha ny lojika apetraky ny lalam-panorenana zay misy amin'izao fotoana izao ny fidia lanina tamin'ny taona 2014 iny dia tokony hoe tanterahana daholo aloha ny fifidianana amin'ireo vondrom-pasitra itsinjy raha-pahefanindreo, zany hoe ny faritany, ny faritra sy ny komuna. Fidiana aloha zany lehibe ny faritany sy ny mpanolotsaina, dia fidiana lehibe ny faritra sy ny mpanolotsaina, dia fidiana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Hatreto nefa na ny komuna aza mbola araka ny voalaza dia misy komuna vitsivitsy zay mbola tsy voafidy ny mpanolotsaina sy ny be ny tanàna. Zany hoe tsy manaraka ny ambaratonga sy ny lojika apetraky ny antanatohatry ny lalàna misy miangevany amin'ny lalam-panorenana ny fanomanana ny fitondram-panjakana ty fifidianana manaraka ty. Samy mahafantatra daholo isika fa tsy mbola nisy fifidianana lehibe ny faritra na mpanolotsaina paritra teto Madagasikara hatramin'izao. Ny komuna sasany aza moa mbola misy tsy manana be ny tanàna fa tokony ho averina ny fifidianana noho ny osoka sy ny diplôma. Ny KMF Knoe dia manamafy izany tsy fanaran-dalàna izany arak'izao hitantsika izao. Ity ny fanambarana avy amin'ny KMF Knoe ny voakandroany. Manontany izy ireo ny aminy hoe ogazana ve sa ampisitrahana ny zony ny komina mbola tsy manana mpividy vaventy. Mitaky ihany koa ity fiarahamonim-pirenena ity ny tokony hanajana ny fenitra ara-demokratika sy ny fanajana ny fepetra rehetra. Toy ny famoahana ny valin'ny fitoriana tamin'ny fifidianana kominaly farany teo fa efa mihoatra loatra ny fepotona voalazan'ny lalàna. Eo ihany koa ny tokony anatanterahina ny fifidianana izay nolazain'ny fisarana hoe tsy maintsy averina. Izay noho le nandro sony seny le daty iny zany no nahatonga anay tonga dia ahoana ary zany fa anara-dalàna ve tsika sa tsy anara-dalàna satria tany-tandalàna Madagasikara raha ny fahitanay azy no tokony izy ka noho izany tokony manara-dalàna dia ho fanairana zany nahatonga anay namoaka an'iny kanjo nitotona niaraka zany le izy dia anony zareo tompona andraikitra zany nijery ahoana fipetraka zany moa ve adininy ireo lalàna rehetra sy lalàna rehetra zany zay ao anatin'ny tokony ajaina sa nodina tsy hita sa inona ny tena na maika zany anaovana ny io fifidianana loholona io. Satria moa mpifidy vaventy na ny grands électeurs no afaka mifidy ireo loholona dia tsy azaina ve zany ny zon'ireo be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna mbola miandry fifidianana ireo fitoriana araky ny voalaza ny KMF Knoe momba ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna farany teo aza dia mbola tsy nivaly akory hatramin'izao. Ka inona ny tena ambadika izao famaizana anao fifidianana izao? Raha dinina ihany koa araky ny voalaza teo dia amin'ny faraika amby folo ny volana Desambra izao ny fifidianana no atao. Io moa
de fa napahan-kevitra noraisiny tao amin'ny fivoriny gouvernemanta tamin'ny fasivy ny volana septambra teo raha toa ka mbola ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana na ny état d'urgence ny firenena de azo atao ve ny manomana sy miantso fifidianana sahady kanefa ny fanaovana famorim-bahoaka aza mbola voafetra izany tokoa ny fanararotana ny fahamehana ara-pahasalamana mba azahoany antokony fanjakana tombony eo amin'izany fifidianana izany raha toka ny antoko hafa tsy afaka manao izany satria tereny amehana ara-pahasalamana izany hoe efa mandeha foana ny kajikajy politika ny mahavarina amin'izany ihany koa de fankatoavana nataony ny ACC na de misy aza ny tsy fifanarahana teo amin'ilay comité mixte paritaire izany no ilazana avy hatrany fa fanjakana mpanao amboletra sy mpanampatra fahefana no mpitondra eto amintsika iza marina no tena atahorana inona marina no ambadika izao famaizany mpitondra anao fifidianana izao ity voalazany filoha ity rehefa dinina tsara no manome ny valiny izany fantaniana izany hoy mantsy izy hoe lazainy ny tao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoe tsy mety atambatra zay hoe ny fividianana solombavam-bahoaka sy ny fanaovana référendum fanafoanana ny Sénat de zay ny natonga anazy zany hoe raha tsy afaka foanana ary ny Sénat de aleo le isa ny mpikambana zay 3 ahena ho 20. mazava tsara fa efa saika anao fitsapahakevy-bahoaka izy niaraka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka faraliny ny tena marina de ny fahamaizana anova lalam-panorenana no mahatonga azy anafaingana ity fifidianana ity izao mantsy ny voalazany lalam-panorenana ao amin'ny indiny ny 220 andalana 2 ny volavola na tolo-kevitra fantsina de tsy maintsy ankatoavin'ny 3 ampahefatra ny mpikambana ao amin'ny antenimera-pireneny sy ny antenimera-ndoolona mazava ho azy fa tsy manana izany 3 ampahefatra ny mpikambana ao amin'ny sena izany ny mpitondra amin'izao fotoana izao ka terena maika ity fifidianana lolona ity mba ahafahana manova ny lalam-panorenana amin'ny taona miditra io izay no kajikajy politika ao fa rehetsa be fotsiny ihany ilay hoe ananganana université ny vola izay tokony ho lany amin'io sena io izay ilay atao hoe manao diversion politika foana ity fitondrana ity aoka ho lazaina ny vahoaka malagasy tsara fa ny université dia tsy vita ny fananganana trano fianarana fotsiny fa mila mpampianatra manana fahaizana manokana amin'izany koa aoka isika tsy ho rebrebe ny mpitondra fotsiny fa tetika politika no ao ambadika izao raha fehezina kely ireo voalaza ireo dia mbola tsy feno ny fepetra satria mbola tsy voafidy ireo mpifidy vaventy izay voalaza ny lalam-panorenana fa de atao ambolitra fotsiny ihany izao fifidianana loholona izao nisenisy ny ACC moa de fitaovana politika eo ampelatana ny mpitondra fotsiny ihany raha miaro izany lalam-panorenana izany ny ACC dia tsy anaiky izao fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izao mihitsy ny olona mananjoa tokony ifity araky ny voalazana lalam-panorenana mbola tsy feno ka nahoana no eken'ny ACC ny anaovana io fifidianana io ny seni moa de miasa ho an'ny mpitondra efa fantatsika ny resaka doublon izay odina tsy asintendry hatramin'izao tsara ihany koa ny mampatsiahy fa ny filohan'ny seni amin'izao fotoana izao ihany ny filohan'ny senité tamin'ny taona 20 izay nanaovana ny fitsapahakevy-bahoaka nandaninana ny lalam-panorenana misy amin'izao fotoana izao ka ho gaga ary ve isika raha toa ka olon'ny fitondrana no ao amin'izao raha ireo rehetra ireo no fihezina dia fifidianana tsy manara-dalàna io fifidianana karakaraina amin'ny volana desambra io fifidianana feno kajikajy politika izay tsy mitondra ny firenena any amin'ny tena demokrasia sy ny fanjakana tandalàna manaiky izao amboletra lava izao ve ny vahoaka malagasy sa mbola mahatsiaro sahirana ka tsy mahatsiaro
izay tena mety ho tena vaolana amin'izany fahasahirananay izany entina makaiza marina ity firenena ity e fa ahoana marina e